Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insay manakuaniwa ni radio manerantan feoni fanantena ni tundrato kiazava. Na dia eo amin'ny ady amin'izao androntsika izao aza dia misy lalàna mikasika ny fanefa fotsy izay fantatry ny rehetra. Rehefa manapa-kevitra ny antoko miaramila iray fa ilavolefona satria efa voadidina izy na tapitra ny fiadiany dia atsangany ny fanefa fotsy. Na dia mahery fo azy izy ireo rehefa tonga ny tsy azo anoharana dia ny manangana fanefa fotsy no fahendrena. Ny faneva fotsy dia midika hoe milavolefona mandresy ianao. Indraindray rehefa miaraka amin'ny ankizilahy sy ankizivavy tsy kristianina isika dia alaim-panahy tsy hanambara amin'izy ireo fa kristianina. Ary dia manao zavatra tsy tokony ataon'ny kristianina mihitsy aza. Amin'izay fotoana izay dia manangana faneva fotsy ny faharesena isika amin'izay fotoana izay. Tsaroa nefa ry mpianonamana fa vonina ny anampy antsika mandrakariva Andriamanitra rehefa mila azy isika. Vonina ny anampy antsika ho tonga mahery fo izy. Isaky ny misy zavatra tokony ataontsika kanefa sarotra ny fijerintsika azy dia anampy antsika io Andriamanitra fitiavana io raha mivavaka aminy isika. Isaky ny misy olona iray manao zavatra tsy tokony ataontsika dia alaim-panahy mandrakariva anangana saina fotsy ka na hoe ekeko izany. Tsarovy fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia mahery fo mandrakariva. Manamafy izany ny Salamo 8:20 ny 7. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no hitokin'ny foko ka voavonjy aho, dia mifaly ny foko ka ny irako no hiderako azy. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoa ampofaza malaina fartomotrany andro izao. Antoko-pihira feony ny teny fikasana Andrambato. AWR zay lay onjany fanantenana. Fanantenana ny ahita ny tavan'ilay be fity o mahareta kely sisa figioka fahasambarana fikiro tsara ny finoana manana fitiavana amin'izay tafitany sambo na misy
harena ny fahasalamako. alio ny soroka toy izay mitsabo. dia manasanao indray anaraka ny torohevitra ara-pahasalamana izay nomaniny radio ny feo ny fanantenanao anao eto mandritry ny minitra vitsivitsy monja meno finaritra ary. torohevitra tsotra mahasoa mikasika ny sakafo ho an'ny zazamarary mihoatra ny enim-bolana no nomaninay mba ho aroso antsika eto. Marefo sy malaikomana tokoa mantsy ny zaza rehefa marary izy. Kanefa mba hiadiny amin'ny aretina dia ampiasainy vatany ny tahiry izay ananany ao anatiny ao izany hanoerana n'iny aretina iny. Tsara ho fantatsika ray aman-dreny nefa fa tena mampiombo ny aretina sy mampitarazoka ny fanasitranana ny zaza ny sakafo tsara-dalàna mandritry ny aretina. Averina indray izany fa marefo sady malaikomana ny zaza rehefa marary izy. Dia ny tahiry ananany ao anatin'ny vatany ao izany no ampiasain'ny vatany mba hiadiana amin'ilay aretina. Kanefa tsara ho fantatsika fa tena mampiombo ny aretina sy mampitarazoka ny fahasitranana ny sakafo tsara-dalàna mandritry ny aretina. Ny sakafo mantsy ny manome hery ho an'ny zaza ankoatry ny fanafody izay omena azy. Dia misy asany lehibe eo amin'ny zaza izany ny fihinanana sakafo ara-dalàna mandritry ny fotoana izay arariny na dia malaikomana azy izy. Dia torohevitra mahakasika an'izay izany ndeha atolotra ho antsika vetivety. Atao ahoana izany no fikarakarana ny sakafon'ny zaza marary mihoatra ny enim-bolana mba hoentiny miady amin'ny aretina. Malaikomana ny zaza hoy isika kanefa tena mila hery mihitsy izy hoentiny miady amin'ilay aretina. Raha tsy izany dia mety hiteraka tsy fanjari-tsakafo eo amin'ilay zaza ny tsy fihinanany sakafo ara-dalàna. Voalohany indrindra izany dia mila ampinonoana matetika mihoatra ny mahazatra ny zaza. Na malaikomana azy izy dia tokony fanohatra amin'ny fahazarany isan'andro ny tokony ataonao reny. Mila ampinonoana matetika mihoatra noho ny mahazatra ny zaza. Satria ao anatin'ny nono izany no ahitana rano, ny siramamy, ny singam-pamelona, ny vitamina ary ny hery fiarovana mba hiadiana amin'ny aretina izay hita ao anatin'ny nono ireny. Izay izany no antony ilaina ampinonoana matetika mihoatra ny mahazatra ny zaza na dia malaikomana azy izy dia ampinonoy matetika. Fa ao anatin'ny nono no ahitana ny singam-pamelona, ny rano, ny vitamina, ny siramamy ary ny hery fiarovana mba hiadiana amin'ny aretina. Anisan'ny mampitony ny zaza ihany koa ny finonony amin'ny reniny. Ho an'ny reny manokana dia mahatsapa an'izay hoe mitady nono foana ilay zaza na dia zara azy izy fa mahalany. Satria iny mba mampitony ny fanaintainany amin'ilay aretina izany. Ary tena ilaina mihitsy izay fampinonoana matetika izay averina foana. Ankoatr'izay ihany koa satria ny zaza mihoatra ny enim-bolana no resahantsika eto dia mila omena sakafo tsy kelikely sy matetika izy. Ka amin'ireo karazana sakafo izay tian'ny zaza no omena azy fa tsy terena izy raha ohatra ka tsy tian'ilay sakafo. Fa anjarantsika ray aman-dreny izany no mijery ireo karazana sakafo mba tian'ny vavany. Ohatra tsika olon-dehibe ihany io rehefa marary dia hoe inona mba tian'ny vavanao. Dia toy izany koa ny zazakely. Mila omena tsy kelikely sady matetika an'ireo karazana sakafo izay tiany izy. Miazona ny herin'ny zaza ny fihinanana an'izany karazan-tsakafo izany ary manampy azy tsy ho very lanja be loatra. Dia manana isika ray aman-dreny, isika izay mamahana azy, manana faharetana dia tambatambazo ilay zaza mba hahalany sakafo tsy kelikely. Raha toa moa ka mivalana ilay zaza dia ataovy matetika ny fampinonoana, ny fampirisiana azy mba hisotro rano matetika ihany koa. Izay izany ny tokony ataontsika ray aman-dreny ho an'ny zaza izay malaikomana mandritry ny aretina izay mahazo azy mba hoentiny miady amin'izany aretina izany.
ampinono matetika mihoatra ny mahazatra izy satria ao anatin'ny nononyreny no ahitana ny hery fiarovana sy ny singam-pamelona ary ny vitamina izay hiadiny amin'ny aretina. Tena mampitony ny zaza ny finonony amin'ny reniny. Ary ho an'ny zaza mihoatra ny enim-bolana dia mena sakafo tsy kelikely sy matetika amin'ireo karazana sakafo izay tiany izy. Satria izany dia anisan'ny miazona ny herin'ny zaza, manampy azy tsy ho very lanja be loatra. Dia okisika mba ho tia manampy tambiny zaza mba halanin'ny sakafony ary dia manana faharetana. Raha mivalana ny zaza dia omeo nono matetika izy ary ampirisio mba hisotro rano matetika ihany koa. Sakafo ny zanako tsara ampiana kely eo. Ndry sitrana ve ny zanak' dada mba mazoto homana ve? Mbola malaika homana fa tambatambazako mba inane. Ao babany zanako io ary izy fa mihinana. Ary so de te hisotro rano izy rehefa tima. Sa te hinono? Sa hinana voankazo ny zanak' dady? Efa nitondrako anie. Efa nomeko nono matetika mihoatra ny mahazatra izy re. Sady efa nomeko rano. Moa ny fatrany sakafo fanome azy zarazaraiko dia omeko azy tsy kelikely. Ezahako mihitsy rery sediny mitady sy manome azy mba sakafo tiany sady be otrikaina. Toy ny voankazo, legioma mba hanana ny hery aingana hiadiny amin'ny aretiny. Tena mampody aina azy mihitsy izany ka. Ary ianao koa moa mahereza amin'ny sakafo mba ho ampy tsara ny nonomena azy. Ry ray aman-dreny mananjanaka marary mihoatra ny enim-bolana. Omeo sakafo isan-karazany tsy kelikely sy matetika arak'izay tiany ny zaza marary na malaika homana azy izy. Ampirisio sy tambatambazo hinana bebe kokoa noho ny mahazatra. Ampinono matetika mihoatra noho ny mahazatra izy. Anana ny hery hiadina amin'ny aretina sy anafaingana ny fahasitranany. Dia manana faharetana manao izany. Raha fitinina izany izay voalaza ny amin'ny fikarakarana ny sakafo ny zaza marary mihoatra ny enim-bolana dia izao: ny fampinonoana azy matetika sy ny fanomezana sakafo tsy kelikely azy dia tena manampy ilay zaza hiady amin'ny aretina sy hanafaingana ny fanasitranany mandritra n'iny aretina iny izany. Koa dia mampirisika antsika ray aman-dreny hanana faharetana, hanana fitiavana, hikolokolo sy karakara ary azoto hanome sakafo azy mandritra ny aretina izay mahazo ilay zaza mba hanana ny hery hoentina miady amin'izany aretina izany. Dia hitanao amin'ny fikarakarana ny zanakao anie ilay Andriamanitra raintsika ao an-danitra. Dia hatreto ihany koa ny androany manome fotoananao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samy nanolotra sy nanatotosa ny fandaharana ara-pahasalamana amin'ny manaraka indray Radio AWR ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Antobira ako ny tropetra. Together
rehetra izay ilay onjany fanantenana. WR manolotra ho anao feon'ny fonantena manolotra ny arabantsika rehetra indray tafahoana amin'izao fotoana manokana fahantsika mifampahery sy mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra izao. Ny loha hevitra androany dia ny hoe tsy manadino antsika Andriamanitra. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Sotra tompony ny tombontsoa manokana menao naika afaka hitoetra eo an-tongotrao amin'izao fotoana izao iaino ny afatrao. Amboary izany ho vasim-panahy ary indrindra ho teny fampaherezina ao anaty tsirairay avy. Ny tokantrano ny olona miendro fandaran'izao ani dia hikitika ny fon'izy ireo ianao mba ho tany lonaka andray izany teny izany ahasoa azy sy ahafahany mampiditra anao an-tranony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy manadino antsika Andriamanitra. Ny tantaran'ny Elia no mampatsiahy sy mahatonga avy hatrany dia ao an'eritreritra izay tsy fanadinoan'Andriamanitra antsika izay. Raha mijery ny mpanjaka voalohany 17:7 dia nomena n'ity mpaminan'Andriamanitra ity ny teny fikasana sy hoe efa fikarakarana sahady ny amin'ny fiainany hiatreny ny zava-misy rehetra. Dia izao ny fanambarana amin'ny mpanjaka voalohany 17:7 sy ny 4. Koa ny renirano nosotronao ary ny goaika nefa nofidiako hamelona anao. Teny sarotra izany fanambarana izany satria raha ny renirano dia azo antoka fa tsy misy olana satria azo antoka ny ahitana azy eo amin'ny fotoana ilana azy. Fa ny hoe goaika kosa ny hoe hamelona dia to sarotra inoana raha fijery maha-olombelona ny jerena. Iza nanome hanina ho an'ilay goaika ary goaika iza izay tsy fantatra akory. Izany ito zavatra izany no nitranga rehefa nomen'Andriamanitra baiko Elia ho any amin'ny renirano ny Kerita. Zavatra mahafinaritra nefa amin'ny 5 amin'ny mpanjaka voalohany 17 dia naneho fankatoavana ilay mpaminan'Andriamanitra. Mpanjaka voalohany 17 dia lasa izy araka ny tenin'i Jehova. Fihetsika matehidera izany ary fihetsika ho modely ihany koa satria tena ny antehitra tamin'Andriamanitra tanteraka izy araka ny hevitry ny anarany ihany. Tsy nisalasala Elia, tsy nakatoko tsara ny hoe amfiry ny goaika tonga. Ahoana mantarina fa ty goaika ty lay hitondra sakafo. Tsy niady hevitra, tsy nangataka fanazavana ny hoe tena azo antoka marina ve.
fa zavatra mahafinaritra hoe dia ny hoe sarotra inona izany fanambaran'izany kanefa nandeha ampinoana Eli araka ny teny Jehovah dia nanao araka ny baimena azy. Ny zavatra mitranga rehefa nipetraka ela tao amin'ny toerana izay nipetrahany manoloana ny renirano Kerita Eli dia indro olana lehibe anankiray. Dia izao ny voalaza amin'ny mpanjaka voalohany 7:17. Mpanjaka voalohany 7:17 dia noho ny ela dia ritra ny rano, noho ny tsy fisiany ranonorana amin'ny tany. Eo indrindra no isotomako ny sainao ripeny malala. Hatramin'izay, raha mbola tonga teo amin'ilay toerana izay nipetrahany Eli, dia nandalo eo masony mandrakariva rano mikoriana, izay antoka lehibe ary fatokina lehibe fa isotro rano sy ampiasa ty rano ty amin'ny fotoana rehetra. Indro anefa ritra ny rano. Olana lehibe satria ahoana zany ny toy ny manaraka rehetra. Mitoerantsika amin'ny toerana Eli, raha mbola tsy ritra ny rano dia azo antoka sy antenaina fa isy rano hosotroana. Izao anefa ritra ny rano dia nahoana ny fanantenana sy ny toy ny tantara. Ny zavatra mahafinaritra dia izao, nandalo fitsapana ny finoany Eli, satria manoloana azy zany izao dia ny hoe maketaeta sa tsy, satria aza-dinoana fa rano ny aina ary tena iankinan'ny fahavelomana izay, ka sary anankiroa zany no mitranga eto dia ny hoe ho faty sa ho velona. Tao anatin'izany toe-javatra sarotra izany indrindra ilay mpaminan'Andriamanitra dia naneho ny tanan'Andriamanitra fa tsy adino velively ny fisiny. Io ripeny malala no lesona tiako hostomina amintsika dia ny hoe aza mieritreritra mihitsy ny hoe bitika sy kely manoloana n'ity planeta tany ity amika tsy hita n'Andriamanitra. Tsia mibanjina sy mijeranao mandrakariva Andriamanitra amin'ny fotoana izay tena mahatorakovitra antsika mihitsy, fotoana indrindra izay tena mahamaizina ny fanantenana eo anoloantsika, ary fotoana indrindra izay azo antoka fa tsy misy azo ianteherana. Eo indrindra Andriamanitra no miditra amintsehatra. Araka ny ambarateo dia ny hoe tsy manala ny masony amintsika Andriamanitra. Raha zohina maso dia ny hoe firy amin'ny mponina tamin'izay fotoana izay no fisiany Eli, kanefa tsy nanadino azy Andriamanitra. Tsy namela azo faty ny anohanina sy ny etaeta andro aman'alina izy, na dia ritra aza ny renirano izay any fanantenany, ary hita fa misedra olana ilay mpaminany, tahaka anao ihany koa mety andany olana sy fahakiviana ary to maizina ny hoavinao rehetra. Ripeny malala. Eo indrindra Andriamanitra no miditra amintsehatra amin'ny fiainanao. Eo indrindra Andriamanitra no maneho fa eo ambany masony mandrakariva ianao ary tsy adininy mihitsy na amin'ny fotoana maizina aza. Tian'Andriamanitra lesona sarobidy-doraisitsika izany tantarany Eli izany. Tany anefitra ritra ny renirano, tsy nanala ny masony teo amin'ilay mpaminany Andriamanitra. Azo antoka fa andro aman'alina dia nibanjina azy, tahaka ny fibadian'Andriamanitra anao Andriamanitra. Aza mieritreritra ny hoe aiza ny entan'Andriamanitra amin'ity tranoko ity, fa mijeranao Andriamanitra ary tsy manadino mahita ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainanao, mahita ninonina olana izay sarobahana. Aza-dinoana fa tao anatin'ny haintany inge no nitranga teto, ritra ny renirano izay hany fisotro ny Eli, zany hoe andalo haintany goavana zany ty mpaminan'Andriamanitra ity. Tsy nanadino Andriamanitra fa niditra ntsehatra. Ripeny malala, ny fiainanao mihitsy no tian'Andriamanitra hidirana ntsehatra amin'ity anio ity. Mety manahy ianao hoe andalo haintany ny fiainako, andalo olana ny fiainako manontolo. Tsia, izao indrindra mantsy ny anson'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 7:7 andininy 5:10. Isaia 7:7 andininy 5:10 dia izao ny ambarana:
mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaky nalaoky ny kibony eny mety manadino ihany izy fa izao kosa tsy mba manadino anao iripeny malala ho anao indrindra zany teny fikasan'andriamanitra izany ny reny mety manadino ny zanany ny amin'ny mahasoa azy ara-sakafo sy ny sisa rehetra fa eto jehovah dia manao soni mihitsy ny hoe fa izao kosa tsy anadino anao ianao no ny antefan'ny afatra miteny io ity ianao mihitsy no tian'andriamanitra ho lazaina hoe ianao izay miaino zao fandarana zao tsy manadino anao jehovah tsy manadino anao lay ray ao ambony ary indrindra am'izao vanim-potoana sarotra sy maizina lalovana izao dia tsarovy fa eo akaikinao andriamanitra indro ndinny 70 efa vitako tomboka vatsy eo ampelantanako ianao ary tsy mandao ary ny mandanao dia ho natrehako mandraka riva ripeny malala vita tomboka vatsy eo ampelantan'andriamanitra ianao na kipery kely sy bitika aza dia tsarovy fa tsy adinony mandrakizay iaraka hivavaka isika misaotra tompono ny tompontsoa manokana ny menao anay androany ny amin'ny tantara ny elipa aminany na dia lavitra sy nitokana irery tany anefitra aza ty mpaminany ity dia tsy no adolonao rehefa ritra ny rendrano lay any fanantenany lay toko fa ahavelona azy isan'andro san'andro tompo amin'nyteny ity dia jereo manokana koa ireo mpiaino zao fandarana izao jereo manokana koa izao maningila tsofina miaino zao afatra avy aminao izao pitsio izy ireo fa tsy anadino azy ireo ianao mandraka izay ary dia hitay azy mandraka riva ary manda ho amin'izy ireo ianao isan'andro san'andro aminaran'i jesosy amen ny namanao mpiara-mianatra ny pastora Andrianjaframamy Silvestre no nampita ny afatra ary mirarosoa sy fitahiny tompo mandraka riva ho anao Groupe Jude 25. On approche de la fin, notre terre ne va pas très bien. Je tremble si je pense à demain. C'est vrai que je ne sais pas comment tout cela finira, mais Jésus restera près de moi. Au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera. Au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Tenons-nous main à la main, allons trouver notre prochain, partageons l'espoir du lendemain. Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance. Laissons-le diriger nos pas. Ensemble, Jésus nous conduira. Son amour sera toujours là et durera. Au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera. Au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Au-delà du temps, quel
à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit, à chaque moment, l'amour restera. Son amour sera toujours là et durera au-delà du temps, quel que soit l'endroit. AWR Téléphone 034 06 797 62. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana. Fianarana sy fanabazana androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena, arena zareo tsy mahahitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina. Tsara ladina sy trondro mahay mitsipelika hono ka tsy avela ny vodizozory tsy fanena, ary ambo mahay miaza sy akanga mahay mitsorika ka tsy avela ny vodibozaka tsy iaona, ary izahay mikarakara ny fandaharana sy ianarao mpieno zay sarahany elanelany tany dia tsy avelan'izao fandarana fanabeazan'izao tsy iaona ka dia miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, miarabanao namana rila. Tavahoneto tokoa ny tambohy mitady sy ny tambohy tadiavina, dia izahay tompona andraikitra ny fandarana fanabeazana sy ianao mpiaino. Koa ankafaliana no anolorana anao ny fiarabana sy ny firarin-tsoe, dia mirary ny fahaliananao hatramin'ny farany, miarabanao namana Joelantoarimisa. Ny mandeha tsy mihera ho no naman'ny mangaladia, ny mihinana tsy mivavaka naman'ny mpangalapinana. Arak'izany, mialohan'ny irosona amin'ny resadresaka dia andeha aloha hivavaka isika. Mino afa efa miomana ny amin'izay ianao namana Joelantoarimisa. Hivavaka ary isika. Re Jehovah rainay masino, ankafaliana indray no anoloranay ny saotra sy ny dera ary ny laza ho anao noho ny fitahiam-pahasoavana izay nomenao anay, ka indreto izahay mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana, tsy nody vovoka sy menaky ny tany fa mbola afaka miaona amin'ity mpiaino ity amin'ny alalan'izao onjam-peo AWR izao. Atolotra anao araka izany ny aja sy ny voninahitra ary ny fitsaohana rehetra. Ray malalo, tsy mendrika izahay koa mangata-pamelana aminao, aveloan'ny eloka rehetra. Ankehitriny dia mangataka aminao izahay mba hitahy amin'ny fomba manokana ny mpiaino rehetra, mba ho salama mandrakarivan'ny izy rehetra ireo, indrindra fa ireo ray aman-dreny izay maheno izao fandarana izao, aoka mba ho fenonao ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana izy, omenao fahiratatsaina ihany koa eo ampanabeazana ny zanany. Toy izany koa ireo zanany izay be aziny ome fahoendrena izy Jesosy malala, dia mba hitoetra mandrakariva eo anivon'ny tokantranon'izy ireo ane ny fifanajana dia anjaka ao ny fankatiavana tanteraka. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Mankasitraka namana Joely tamin'ny vavaka nataonao teo, fa tena ilaina tokoa ny vavaka satria ny vavaka tokoa manova zavatra. Eny ary ny fotoana tokoa tsy azo tazonina, ny atao mbola misimisy ihany hoe mpikabary izay, ka inona indray no masaka azo atolotra ny mpiaino antsika an'io namana Joelantoarimisa. Ya, amin'ny mahazava-dehibe ilay resaka efa mifanaovana tany aloha, dia ilay fifanajana sy ny fanajana zany dia tsara raha somary janona kely amin'io resaka io sika anio. Ao anatin'izany no iresahantsika indray zanadio hevitra maromaro mikasika izany hoe fanajana sy ny fifanajana izany.
ka ny voalohany ho resantsika amin'izany a dia ny fanajanany ray aman-dreny. ia tiako ny amerina kely ny fomba na ny fiampiainan'ireo ray aman-dreny na rezoky ray aman-dreny zany na ny taolo fahino satria raha jerena ny fomba fanajana sy ny fomba fifanajana fahizany ary ampitahaina amin'ny ankehitriny a dia hita fa misy ny fahasamihafany tanteraka izao mantsy namana lehilahy zava-dehibe loatra tamin'ny malagasy fahizay na fahizany ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny zokiolona dia tiako homarihana aloha fa tsy ireo ray aman-dreny niteraka ihany no atao hoe ray aman-dreny tsy ireo izay iray tapo na ny havana ihany no atao hoe zoky fa azo lazaina fa ray aman-dreny avokoa zay rehetra zokiolona na olobe ozy ny fitenenana any amin'ny faritra indrindra raha be taona lavitra noho ny tena zany dia tahaka izany koa ny zoky azo atao hoe zoky avokoa ireo teraka talohanao na ireo be taona noho ianao zany koa na havana izy na tsy havana na havana kaiky na havana lavitra rehefa be taona noho ianao na hita fa zokiolona dia ajaina somem-boninahitra avokoa tsy tokony isy araka izany ny fanavakavahana na hoe fanavahana toniketsa ho mipikabary na fanoritsoritana tahaka ny volo fa atao fanitry ny rano avokoa zany rehetra zany tsy misy ny avo sy iva fa mendrika ajaina somem-boninahitra avokoa reo zoky reo ray aman-dreny na havana na tsy havana raha mihaino olona mikabaritsika ohatra dia eno tsara fa matetika dia any amin'ireo zoky any amin'ireo ray aman-dreny no avantana voalohany ny azafady a ny fialantsiny ny arahaba sy ny firaren-jo izay a vao mandalo amin'ny ambaratonga rehetra ny fikabariny izany dia mbola ahitana taratra fa ao ilay fahendrena malagasy ilay sotoavina teo amin'ny malagasy ilay fanolorana ny aja sy ny voninahitra ho an'ny zokiolona sy ny ray aman-dreny izay azoko lazaina fa mbola tsy hitako izay maharatsy azy mandraka kehitriny aloha namana lehilahy ia raha ny aino tsara ianao mpiaino dia nahafantatra sy nahatsikaritra fa ny tany sainy namana joely teo a ny fampahafantarana sy ny fanasongadinana ilay fahendrena izay nananany malagasy teo aloha izay a no nylazainao teo namana joelanto ary misy fa inona kosa indray ary ny fihetsika tsara atao mba ho fampatsiahivana mba ho fanentanana ny zatovo na ny tanora isika miaina amin'izao fotoana izao zany mba anaovantsika ireo fampiarana amin'izay fanajana ny zoky ray aman-dreny izay marina tokoa zany namana lehilahy fa ny tanjon'izao fandarana fanabeazana zao dia tsy hoe ny hijanona amin'ny mpiaino fotsiny amin'ny fahafantaran'ny zavatra no ataontsika amin'ny alalan'izao fandaran'izao fa ny manentana azy ireo koa mba hiova amin'ny fomba fanao ny fialana amin'izay tsy nety teo aloha fa irosona kosa amin'ilay fomba mampihetsika vaovao ho fampandrosona ny tena ho fampivoarana ny tena sy ho an'ny manodidina mihitsy ary arak'izany a dia iresaka sika ireo fomba mampihetsika tsara tao raha tsorona dia ny hoe fitondran-tena tsara tanterahana sy tsara mpiarina no tiana ho resahana sy ampatsiahivina voalohany amin'izany ara dia ijeritsika na iresaka sika mikasika ny fiarabana ny fiarabana zany dia tsara raha miainga avao tokantrano tsara mifampiaraba zany ny raitrano raha vao mifankahita indrindra raha vao maraina ny andro ka ny zanaka ohatra no miaraba ny ray aman-dreny voalohany nefa tsy mahafaty antoka ny ray aman-dreny koa ny miaraba ny zanany voalohany raha to ka izy ireo no mahita ilay zanany voalohany fa mety tsara zany sady mamelolesona ihany ko ho an'ireo zanany zany ary azo inono fa miteraka hafaliana ho an'ireo zanany ihany koa zany fihetsika ataon'ny ray aman-dreny zany eo koa ny any am-pianarana ohatra tsara raha mba
ny mpianatra no miaraban'ny mpampianatra voalohany mba ho fanajana ilay mpampianatra ny anton'izay. Eny fa na de hoe tsy mpampianatra anao aza ilay mpampianatra zay hitanao na mifanena aminao voalohany a dia tsara mandrakariva raha arabaina izany mpampianatra izany. Hojerentsika indray a ny any am-piasana, fitondratena tsara sy fahalalam-pomba ny miaraban'ny lehibenao na ny mpampiasanao izay heverina ho toy ny zokiray aman-dreny ao amin'ny toeram-piasana anankiray. Eny fa na de hoe zandrinao amataona azy ilay mpampiasa na ilay lehibenao, rehefa mifanenanao andalana izy na hitanao de tsara ny miarahaba azy. Nefa tsy manambany ilay lehibe kosa nay mpampiasa kosa ny miarahaba reo olona eo ambany fifehezany, indrindra raha zokony amin'ny taona ilay olona eo ambany fiadidiny ka hitany sy mifanena aminy. Ny mpiara-miasa ihany koa tsara raha mifampiaraba rehefa mifankahita, ka tsy hanao tahaka ny sobakaka mamanga rafozana ka ny mpamangy mototra ny vangina mototra, ka izay tonga farany no miarahaba izay olona efa tonga teo alohany. Fa tsy fanambany tena ihany koa anefa raha toka izay efa tonga aloha no miaraba ireo voatonga izany, indrindra ka hita fa efa zoky-olona ilay olona tonga. Ny zava-dehibe dia ny mba hipetrahan'le fifanajana sy ny fanajana mandrakariva. Ankehitriny moa namana lehilahy efa misy ireo atao hoe fivoarana, ireo teknôlôjia moderna isan-karazana izay ampiasaina. Anisan'izany ohatra ny telefona, ny email sy ny sisa sy ny sisa. Ka raha ianao no miantso ilay olona zany amin'ny telefona dia anjaran'ilay olona mpiantso na miantso ny miarahaba mialoha ary mampafantatra ny tenany hoe iza ianao. Indrindra raha tsy mbola fantatra ilay olona antsony ianao dia ianao zany no mampafantatra ny tenanao. Fa misy manko tonga de milaza hoe vao mandray telefona de miantso de fa izy io, nefa ilay olona zay antsonao aza tsy mahafantatra anao akory hoe izy ianao ilay miantso io, dia ianao indray a no ametraka fanontaniana voalohany. Zay mahakasika aniny. Raha miditra biraon'olona mbola tsy fantatra indray ianao zany ohatra, mety hoe hitady asa nga na angataka fanazavana na antany zavatra, dia anjaranao ilay angataka fanazavana na hitady asa no miaraba zay olona tompona andraikitra eo amin'izany orinasa zany, indrindraindrindra eo ambavady. Na ihany koa efa tafiditra ao anatin'ilay birao andraisana anao ianao dia anjaranao no miaraba mialoha izay olona mandray anao eo. Mbola petsaka namana lehilahy ny teny azo ambara raha mikasika izay fifanajana sy fiarabany zay fa izay aloha no azo lazaina mikasika an'io. Ya, tena mbola betsaka tokoa namana joelanto ary misa, fa ny tiako avohitra eto kosa de tena very tanteraka ny fanaovana ny azafady. Ka isika eto amin'ny fandaharana de manentana mandrakariva ireo mpiaino antsika fa tsy mahafaty antoka akory, tsy mahafaty antoka ny fanaovana azafady. Ny mpikabaro ohatra raha hiteny de manao hoe manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy. Ny azafady moa de fangatahan-dalana raha hiteny ary ho fanomezam-boninahitra ho anareo izay hitenenana. Ataoko fa efa samy nahino an'izany avokoa tsika rehetra. Mifono sy feno fahendrena tanteraka ilay fomba fietsika amin'izay fotoan'izay, ary hitanao sy tsapanao eo ampiainona ilay teny atao fa mihevitra ny mombanao ilay mpikabary, ary mametraka anao amin'ny toerana sahazanao mihitsy izy amin'izay. De tiako raha mba hiainan'ny mpiarabelona izany fomba fiheverana ny hafa sy ny fametrahana ny hafa amin'ny toerana sahaza azy zany. Ankehitriny anie sady tsy manao azafady ny olona raha andika olona akoatran'izay mbola izy indray no avava raha mba tenenina hoe mba manaova re azafady fa manitsaka ianao
de ohatrany hoe ianao le mahatsapa fa ilaina ny fanaovana azafady ianao indray ny diso fa letsinanao azafady a no manana ny fahamarinana amin'ny vavabe ataony sy ny sisa sy ny sisa de hoy isika eto amin'ny fandarana hoe fahalalam-pomba faran'izay kely indrindra ny fanaovana azafady raha andika olona iray ka tsara tena tsara raha atao izany fanaovana azafady zany mba tsy isian'ny olana sy mba ho fanajana ny hafa ny olona hafa ihany koa ary indrindra azadino fa ho fanajanao ny tenanao ihany koa ny fanatanterahanao izay fanaovana azafady zay de tsaroko ihany koa fa izany na manatso le antormisa fa raha andika olona na iotra olona eny amin'ny lalakizorana ianao de manao azafady fa ilo lalana kely ahe azafady fa ilozako hoe manao mba ilalana re tompoko tena mahafinaritra ery le fiarahamonina fa mamaly lay olona tikainao na ilay olona songonanao zany hoe ndeza tsy izy re tompoko na koa hoe omendalana re tompoko fa tena hita hoe mipetraka ilay fifanajana ka maninona moa raha ndeha ampiarina mandrakarivo zany tsy misy fahatyantoka anie zany fa vao maika aza mahatsara ny fiarahamonina de tak'izany koa namana joelantoramisa raha misy olona voadikadika eo amin'ny mpanatanterahana ny asa mandrara zay ataony de miteny lay olona mivezivezy eo manao hoe azafady rehefa de voadikadika ianao e de mamaly lay olona voadikadika hoe ndo rehefa ianao nge miasy azontsika amin'izany fa tena mirindra tsara ery le fiarahamonina fa iainana ny fifanajana ao anatin'izay de eo koa lay fanapahana tenin'olona ary iny ny tena olana na manajoelantoramisy fa izany de tsy fanao mihitsy ny manapaka tenin'olona fa ny manapateny ono manapakaina oabolana zay efa fandretsika zany fa raha toka voatery anapaka tenin'olona ny olona iray de tena manao azafady sy miala tsiny mihitsy de toy izany koa raha indrana zavatr'olona zany a ianao ohatra na ny olona iray a de manao azafady ary tsy hoe manao azafady fotsiny fa manontany raha toka azo indramina le zavatra na tsy azo indramina raha manaiky ny ampindrana ilay zavatra indraminao ilay mpampindrana amin'izay fotoan'izay a vo azo alaina le zavatra tiana indramina fa tsy manao hoe sady mindrana no avy atrany de maka ary mandefa fisaorana sahady no ny faneken'le olona ampindrana anao an'le fitaovany raha fitaovana ilay tianao indramina amin'ilay olona fa tsy misy zany hoe maka tsy mihery zany mihitsy ary zao rehefa mamerina n'le zavatra ndramina le olona de atao hoe za zany de mbola mamerina fisaorana indray mandeha ihany koa ka inona ary moa ny sakana tsy ahafahana manatanteraka an'izany ho firindrana ara-piarahamonina sy mba isian'ny fifanajany de samy ahita fifaliana ny rehetra amin'izay fotoan'izay ka andeha anao fampiarana tsika entaniny ianao anao fampiarana tsy zavatra lafo vidy tsy miala vola posy ianao na hoe andeha ho eny amin'ny magazay zay ianao vao afaka manatanteraka an'izany fanaovana azafady zany hoe andeha hovidiana eny amin'ny magazay fa toetra tsara izay avy any anaty ihany fihetsika tsotra sy mora atao nefa tena miteraka voka-tsoa maro eo amin'ny tany amamonina ary azo atomboka eo anivon'ny tokantranonao izany ia marina de marina tokoa zay voalazanao teo zay ny namana rila tsy mamoakana de ariary aposty koa aza ny olona iray a raha manao azafady fihetsika faran'izay bitika sy teny foy de miteraka zavatra maro a eo amin'ny fiarahamonina ny fanaovana azafady koa de sady fanajana ny hafa no fanajana ny tena ihany koa mazava loatra ia mametraka ilay fifanajana tanteraka de hoy isika eto amin'ny fandarana hoe ndao ifanaja fa fahafinaretana ho an'ny rehetra izany ia
hoy ny oabolany taony manao hoe ny tsinjaka ono maro mahay fa ny dada sarotra ianarana. Inona ny tiana tenenina amin'izany? Ny tsy fifanajana maro-pahay sady maro-panao nefa miteraka fahasorenana, fa nytoetra tsara kosa sarotra tanterahana nefa azo atao fa mitondra fahatsarana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Ka hoy isika hoe trafoke nome mahery izay voalaza rehetra teo ka ambava omana ampomeritra. Ya, dia izay indray ary ny masaka azonatolotra anao androany. Ametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray ny namanao Joely Lantoarimisa sy Rila raha sitrapon'Andriamanitra, dia mankasitraka anao ihany keo naharitra hatramin'ny farany tato anatin'izao fandaharana fanabeazana izao. Veloma tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR MLG. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Mandalina ny amin'ny ohatra ny fitsarana izay kasain'Andriamanitra omena ny olona isika. Ny fanandraman'ny zanak'Israely no maneho ny tandindony izany fitsarana izany. Miaraba sady manasanao hatratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Ao amin'ny baiboly dia anisan'ireo toe-javatra aseho amin'ny tandindona sy ny tena izy ny fitsarana. Andesika ijery izany ao amin'ny testamenta vaovao dia ao amin'ny bokin'ny Hebreo. Manasanao hamaky ny Hebreo 4:1-12. Hebreo 4:1-12. Koa na dia mbola misy teny fikasana fa hiditra any amin'ny fitsarany azy isika dia aoka isika atahotra fa andreo mba misy eo aminareo to tsy mahatratra izany. Fa isika koa dia nitoriana filazantsara tahaka ireny ihany, kanefa ny teny izay efa reny dia tsy nahasoa azy satria tsy niaro finoana tao amin'izay nandre. Fa isika izay niny no miditra amin'izany fitsarana izany araka ny voalazany hoe toy ny nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy, na dia vita hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao aza ny asa. Fa nilaza ny andro 7 izy eo amin'ny teny anankiray araka izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro 7. Ary amin'izao koa tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy, koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany, ary izay nitoriana ny filazantsara tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana, dia mametra andro anankiray indray izy, na dia efa ela toy izany aza. Milaza ao amin'ny Davida hoe anio araka ny voalazako teo hoe anio raha iaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareo. Fa raha Josoany nanome azy fitsarana dia tsy mba ho nilaza andro hafa izy tao aorian'izany. Koa dia mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay niditra tao amin'ny fitsarany dia izy koa nitsahatra tamin'ny asany tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy. Ary aoka isika azoty hiditra amin'izany fitsarana izany, fa andreo hisy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Zava-dehibe tokoa ny lohahevitra momba ny faharetana sy ny fahatokiana eto. Na dia miresaka ny amin'ny sabata andro 7 aza ireo andala-teny ireo sy ny ndininy eo alohany dia mifantoka kokoa amin'ny antso atao amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ireo andininy ireo mba haharitra amin'ny finoana, izany hoe hitoetra ho mahatoky ao amin'Andriamanitra sy ny filazantsara. Mampatsiahy ny mpamaky andray ampahamatorana ny lesona ny anarana avy tamin'ny fitarian'Andriamanitra tamin'ny lasa ireo toky sy andininy ireo. Hoy ny 1:12. Fa andrao hisy olona latsaka amin'ny tsy finoana tahaka izany koa. Tandremo fa fampatsahivana lehibe
mba tsy ahalavo antsika izany nandreny filazantsara tokoa ny zanak'Israely saingy tsy nahasoa azy zany teny izany raha tokony ho nanamafy ny finoany tamin'ny fitokiana sy ny fankatoavana izy ireo dia naleony ny fidiny ikiomy vokatra izany dia tsy niaina ny fanandraman'ny fitsaharana izay nirin'Andriamanitra ho azy mihitsy izy ireo. Miresaka ny amin'ny fifandraisana ety misy eo amin'ny finoana sy ny fitsaharana ny 7 Hebreo 4:7. Rehefa minisy matoky ilay nampanantena fitsaharana dia Jesosy Kristy izay afaka manatanteraka izany isika vao afaka miditra amin'ny fitsaharany. Hoy ny Hebreo 4:9. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Nandray ny fanambarana voalohany avy amin'Andriamanitra izay atsotsika hoe testamenta taloha ireo kristianina voalohany ary nino izy ireo fa Jesosy Kristy no zanak'ondrin'Andriamanitra dia ilay fanatitra no niotany. Tamin'ny alalan'ny finoana izany soriny izany no niainan'ny famonjena tao amin'i Jesosy sy ny fitsaharana omena ao aminy. Manampy antsika hiditra ao amin'ny fitsaharana izay hitantsika ao amin'i Jesosy ny fatakarana ny hoe vonjena amin'ny rany isika. Io raha io no fahasoavana, izany hoe fanomezana famelan-keloka maimaim-poana amin'ny alalan'ny finoana, fanomezana azo antoka mitondra fitsaharana ho an'ny mpanota mibebaka. Mifarana eto indray ny fiarahantsika mianatra androany, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: www.awr.org na www.feofanantenana.org.